Valy ny arabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay fiangonana Cross-Tombasy Madagasikara anio talata 7 ny volana oktobra taona 2024 zao. Anasanao ary fantoka hatrany fa izarany rapsodiny famasihana ho anao zahay izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakilome izy ity ilay filompanorina ny fiangonana Cross-Tombasy maneran-tany. Ny loahevitry ny rapsodiantsika io dia hoe vavaka mahomby amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny fanahy. Tena Andriamanitra ny andiny fanokafana eto dia nalaina tao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:12 ny andiny 4:12 ka hatramin'ny 5:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia amin'ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hiram-panahy no hiran-tsaina koa aho. Amen. Toy izao arany ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra amin'izany. Ny fivavahana amin'ny fanahy no voalohany ataon'ny kristiana rehefa mivavaka, mba ho vavaka mahomby izany. Tian'Andriamanitra hanana fiainana mahavokatra ianao. Noho izany zava-dehibe ny mahafantatra hoe ahoana no fivavaka amin'ny fomba izay mahomby, satria mivavaka no ifandraisantsika amin'Andriamanitra ary araka ny andinin'ny fanokafana ny fomba mahomby indrindra ifandraisana sy iresana amin'Andriamanitra ary azahoana vokatra araka ny tokony ho izy dia ny mivavaka amin'ny fanahy. Ny apôstôly Paoly zao ao amin'ny soratra masina fanokafana dia manavaka tsara ny hoe mivavaka amin'ny fanahy na ao amin'ny fanahy sy ny mivavaka amin'ny saina. Ny mivavaka amin'ny fanahy dia ianao mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Aleloia. Fiteny tsy fantatra dia fiteny fanahy zany. Ny mivavaka amin'ny saina dia ianao mivavaka avy amin'ny sainao mampiasa ny fiteny izay fantatrao ianao. Ohatra hoe mivavaka ianao satria ianao gasy dia miteny gasy. Na izany aza ny mivavaka amin'ny fanahy dia mitana toerana ambony kokoa noho ny mivavaka amin'ny saina izany. Hoy ny Efesiana toko 4 ny andiny 12 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Sady feno fahatakarana izany no fampianarana. Tokony hivavaka mandrakariva amin'ny fanahy ianao, fomba iray azahoana antoka ny vavaka mahomby izany. Ho ihany koa amin'ny bokin'ny Jakoba toko 5 ny andiny 12 miaraka amin'ny dikateny hafa hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina avy amin'ny fo zany sady mitohy dia mampitranga hery goavana, hery izay vokatra avy amin'ny tenany ihany. Amen. Ny olo-marina dia ireo izay nateraka indray ny fahamarinany dia ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ary ianao zany. Noho izany rehefa mivavaka ianao dia misy hery goavana fosotra ahafahana mamokatra vokatra mahatalanjona. Kanefa dia maro no tsy miaina izany, tsy misy fiantraikany ny fivavaka izy ireo satria tsy mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Aza manao fahadisoana amin'izany fa rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia mamokatra hery goavana mahatonga ny asa sy ny herin'ny ratsy ho voafehy izany. Ankoatr'ireo tombontsoa ambony sasany zany dia miharihary ao an-tokantranonao, any ampiasanao, ao an-tanànanao, eo amin'ny firenenao ary manerana izao tontolo izao ny vokatra. Aleloia. Tonga saina amin'izany ve ianao? Izay no izy aminao izay le hivavaka mahomby amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny teny tsy fantatra. Ka manomboka androany ianao ka mbola tsy nihesika amin'izany dia zava-dehibe io fivavahana amin'ny fiteny tsy fantatra io. Anasanao zao toa zao hivavaka dia tiako ianao hamerina mpanjesen-dahatra n'aiza n'aiza misy ianao ho an'izay lazaiko eto. Ray malalo. Misaotra no ny fitahiany vavaka amin'ny fanahy